ahoana marina. Olona efa nahitana vokatra tsara no ilain'ny firenena. Reraka tanteraka ny vahoaka malagasy ankehitriny, reraky ny adin'ny mpiainana, valala voatango ka tsy mahita izay atsapazara intsony. Tsy mitsahatra miakatra ny vidim-piainana, miady tosika sy ireo fanampiana tsy fantatra anarana mba ho sitrana ahy ho fato rapitso sisa no andro toko-piainana ny malagasy. Tsy manana intsony izany fahafahana tanteraka ara-tsakafo izany. Mitombo ny tsianasa, manjaka ny tsy fandriam-pahalemana, tsy zarizary ny fanabeazana. Zara raha mianatra ankehitriny ny zaza malagasy. Gisitra ny firenena eo amin'ny laharana maneran-tany. Tsy voakarakara araky ny tokony ho izy ny vahoaka malagasy. Ny vahoaka ihany no hiarany lalàna ary manjaka tanteraka ny tsindry azo lena, ka ireo mpanambola sy ireo vahiny akaiky ny mpitondra io ihany no mahazo ny rariny. Fa ny vahoaka malagasy tonga de any am-ponja raha vo mitokony sy mitaky ary miaro ny fananany. Izany no antony mahatonga ny fanaovany ola ara-pahamehana. Ireo lazaina fa fonja manara-penitra satria betsaka ny malagasy ho fatinoana ka anjaka ny tsy fandriam-pahalemana. Ho avy ihany koa ny fitokonana, ka izay manohitona ny tombontsoan'ireo mpitondra sy ny manodidina azy dia any amin'ny fonja manara-penitra aloha mialokaloka 3 volana farafahakeliny. Ny volamena mivoaka sy mivadika vy ao amin'ny ministera, ny kolikoly avolenta amin'ny fanodikodinana mbola mpanjakana. Ministra efa fantatra izao fa mpanao kolikoly dia sady mbola tafapetraka ho ministra ihany no afaka miriaria eny anivony fiarahamonina. Tozary anarana sisa tsy maty sisa ilay hoe Bianco na ny birao misahana manokana ny ady amin'ny kolikoly eto amintsika. Ny mpanohitra sy ireo mpanao politika tsy mitovy jery amin'ny mpitondra ihany no voanto sy anaovana fanadiadiana ary tonga de miakatra fitsarana voasazy miampy onitra be deaibe. Izany no fiainana eto. Ny miaro ny taniny sy ny tombontsom-bahoaka lazaina fa mafiasy sy fikambanan-jolahy, fa ny mpanondrana volamena sy ny mpangalatra volam-bahoaka hatramin'ny vidikatsemboam-bahoaka ao amin'ny knaps ho an'ny mpiasa mahazo fahefana tsy azo enjehina ankehitriny. Izany no fiainana eto Madagasikara amin'izao fitondrany Andry Rajoelina izao. Mila olona anavitra azy ny vahoaka malagasy, mila mitandrina tsara nefa ny rehetra satria efa akaiky ny fampelezan-kevitra ary betsaka no ilaza fa olom-baovao hitondra rivo-baovao eto amin'ny firenena sy ny fiainam-bahoaka. Kanefa avy eo toy izao iainana amin'ny fitondrany Rajoelina ity ihany no iainana. Inona moa tsy nampanantenay ny Rajoelina ny vahoaka malagasy? Ny volana sy ny masoandro eny an-danitra sisa no tsy nolazainy fa asolon'ny jirama rehefa izy no tonga eo amin'ny fitondrana. Fa aisika izao nanao ahoana ny fiainana? Izany no ilazana fa mila mitandrina ny vahoaka malagasy amin'ny fandraisana fanapahan-kevitra, ka sao dia hosodokany fampanantenana maro tahaka ny nataony Rajoelina ireny indray, ka hitady olom-baovao izay mbola tsy nahitana vokatra akory teto amin'ny firenena. Mila any filomarika ravalomanana ny firenena ankehitriny. Olona efa hita ny traikefa sy ny fampandrosoana nataony teo amin'ny fiainam-pirenena ary ny fiainam-bahoaka. Hoy mantsy izy hoe de rehefa avy eo indray loza tsisy sakafo. Ahoana rery ty natao Andriamanitra tsy fisian'ny sakafo? Tsy mba atao an-tsaiko velively mihitsy zany hoe nafatra vary zany fa ny ambolo mamaya za koa zalaka tatsava teo. Tsy tao an-tsaiko velively ary tsy nieritreritra tsy niriko mihitsy zany. Ny zavatra fantatro fotsiny hoe efa malala Madagasikara aho fa manana ny maizy azy Madagasikara ty nosy malalatsika ty de ny toetrandro tena vocation agricole na hoe tena natokana mihitsy amin'ny fambolena sy ny fiompiana. Ka za mahalala ny eny ambanivohitra raha teo aiko am'izay ty izy, aiko am'izay re ahoana naporosina ndreto olondreto na asiko fifaninanana hoa na tratra 12 tonnes par hectare ny vary napetrako le vitrine vomi niakatra na vita hatrany amin'ny 3 millions de tonnes tsika vary teto. Tsy ela nanaovana zany a ankehitriny reo tantsaha ireo tsisy mpijery, tsisy mpanampy, tsisy mpanao vulgarisation fa de zay napo fotsiny eo loza raha de zao
tongo reny vary afarany reny vao mifaninana am'le vary vokariny kivy izy samy resaka hoe ilaina ny damadama reto tsy malala zay damadama any aizany fomba ampilen'ny olona vary raha tsisy ny rano de zay ny mahatonga hoe tsy maintsy ataotsika mamerina indray reny tatary reny mazava ngamby izany tsy nahagaga raha toka 500 ariany ny kapoakany vary tamin'izy nitondra ny firenena satria ainy nanosika ireo tantsaha izay 5,700 ny malagasy maninona moa isika no matinona tahaka izao ireo 5,700 ireo dia tsy mahavelona ny teny nintsony ankehitriny ka miaraka sahirana amin'ireo 500 ihany tsy nisehatra fambolena ihany fa isan'ny zava-dehibe ihany koa nisehatry ny fanabeazana izay manahirana ny maro ankehitriny io oy mantsizy hoe nahitan'le kizy tsy niakanjo ao niaraka tamin'ny banque mondiale tany vatomandry lozy ahoana ho ary kizy ireo zao izy izy tany nahitako ny hevitra hoe da hividanana nyreto lozy reto kizy reto de mihina-kidy scolaire menatra le kizy satria sady tsy miakanjo izy tsy mba manana le fitaovana kely reny izay no mitranga zao am'izao fotoantsika amin'ny resaka zao any faritra atsimo miala ampianarana daholo ny kizy rehetra satria tsisy sakafo tsisy akanjo de miala daholo tsy mbola nahita hatram'izay zany hoe akizy anala faladinana CEPN BPC dia no droit d'examen ka zao ontsany a zany mahita an'le ray aman-dreny fitiavan-janaka na ivarotana tany ke tsara tsy maintsy ampianarina sakafo tsy misy etokantrano de zay ny natonga hoe tena ny fenako rehetrarehetra mihitsy raha mbola misy azoko atao raha mbola men'andriamanitra tombolaro tsy amy alako mihitsy areo fa tsy maintsy vitatsika fa izy matatonareo nisan'izay hoe skolo milky zay zaraina ny kizy niaraka tam'le hoe zay tao amin'ny unicef any vanemany zay ny anarany izy ny directeur ny unicef tao amin'ny nations unis de nietiko taty mihitsy izy de apio a de niresaka tamin'ny tetrapak izy de nameny le boite izy a resy namen'lay poudre télé nahodina mena ny ankizy rehetra nianatra daholo ny ankizy eo amy 2,7 isan-jato ny ankizy any tsy izy zay tsy nianatra teto Madagasikara 5,7 amby zato ny ankizy nalefa tany États-Unis sy tany amin'ny firenena hafa nianatra vo afaka baky izy 20 taona hatramin'ny 20 taona nalefa nianatra tany peda be izy ireo tsy mialina an'izy ireo a tsy miantso an'izy ireo na izy ndray toerana iasana fa mafaly aho hoe mba afaka miotra amin'ny fiainana izy ka raha tsy ampianaritsika ny ankizy ireo ankizy ireo a roa isaky ny faritra de lasa telo de nalefa makany zay ny tokony mahafaly ny olona zay mahafaly ny ray aman-dreny zay mba tokony reo miantsa hoe dada fa tsy dada fotsiny zao raha tsy mikarakara mazava izany averiny eto ihany fa izy no filoham-pirenena navitana mafa ny trosan'ny Madagasikara izy no nametraka ny 7 megawatt tao amin'ny orinasa jirama izay efa nitsonjovany sady ny vahoaka malagasy tamin'ny taona 2020 izy no isan'ny nahitana ny famoronana asa ho an'ny vahoaka malagasy dia oy hatrany ny fampanantenana ataony amin'ny vahoaka malagasy hoe tsy maintsy manao zay asony vaoaka aloha anasony mpiarabelona antenao tsaiko aza mieritreritra nareo malagasy aza manaritoky anareo ry malagasy fa hijanona zao fahoriny zao ho avy ny fotoana anana daholo ndray malagasy rehetra isakafo tsara daholo ndray malagasy tsisy manilika ndraiky zany eo raha 7 taona na 20 taona raha bendrina nanaovantsika andreo asa rehetrarehetra eo vitatsika ka hoana ny tsy avitantsika ndray manalaka ty tenenareo hoe aza manary toko mihitsy never give up zay ny tena ny teny anglisy never give up mazava izany mila mino sisa ary mijoro ny vahoaka malagasy raha te hiala amin'izao fahoriana sy ny fahantrana lalina izao aza manaiky orebirebena amina manara-penitra izay tsy ho hita sy tsy izy akory fa loko fotsiny anintsony olona efa nahitana vokatra tsara no ilayntsika izao any vahoaka ny fahefana ary tsy misy mpitondra teto ka nahatohitra ny herim-bahoaka izany mila mahay mampiasa io fahefana io ny vahoaka malagasy mba hitondra ny fandrosoana eo amin'ny fiainany fa sao dia ho tahaka ilay fampanantenana izay nataony radio ilaindray fa efa vonina ny vola ny fahefana no sisa andrasana
Asiana flyover ny Tsainojato sy Ampasika. Ary rehefa vita ny etude momba ny Jirama, Tamatavy ho Miami, Ambatondrazaka ho Paris. Fa izy zany rehetra izany ankehitriny. Anona ho anina ary ity zao, manahirana ny Malagasy ka Tomasina ho Miami. Fa ahoana mariny? Ahoana mariny?